Fita zay fifanana miaramila izay nandritry ny telo taona natolotra azy ireo ihany koa ny fitaovana ahafahan'izy ireo miroso amin'izay sempamokarana izay araka ny nampanantenaina azy ireo. Famoahana ireo miaramila efa mivoaka ireo banderole rehefa vita ny formation izay nataony tato amin'ny kompania dia misy ny zavatra izay nampanantenana azy dia ao ny matériel individuel toy ny ohatran'ny hoe angadin'omby, sarclese, pulvériseur, maromaro fa akoatran'izay dia misy koa ny sarety sy ny omby zany izay nomenan'ireo permis contingent. Misy ihany ny zavatra karazana motivation zany menan'izy ireo ohatran'ny hoe certificat de bonne conduite sy ny certificat nahavitany marina le formation tatandanganala, formation militaire sy formation professionnelle zany. Tany 10 hektara isam-bata miaramila no atolotra ho azy ireto ary ny faritra no anome azy izany. Noho izany dia mirary soa ho azy 5 ireto mba hiasa sy hamokatra ary hampeny vokatra eo amin'ny tany izay hiasany tsara avy.